Jehovah-Andriamanitra iray io. Andriamanitry Abraham ianao, Andriamanitry Isaka, Andriamanitry Jakob. Miantso ny anaranao izay iray eo amin'ity marainy ity. Mety hoe Jehovah tompony maro iany vavaka anenao any an-danitra any. Tsy amin'ny herina fatanjahana iray no ahafahana mampianatra ny teninao, indrindra ny boky Apokalypsy. Fa amin'ny herin'ny fanahinao rery ihany. Fa hoe ianao ny famohan-kevitry ny faminaniana dia tsy efa ny olona izany, fa amin'ny fanahinao rery ihany. Koa mangataka aminao izay iray amin'ity anio ity. Aoka iray ny hosotry ny fanahinao ny hirotsaka aminay menakavy reto. Hirotsaka aminay tsiraray avy ny tokantrano any. Hirotsaka aminay tsiraray avy amin'ny toerana rehetra izay misy anay. Aoka ny fanahinao iray hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana, ka izy no hampianatra anay ny teninao. Izy no hanokatra ny fonay, hamantaranay ny sitraponao. Fa dia mampianara anay iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Fa voninkaeno izay vahoakanao. Voninkaeno reto vahoaka, mihaino ny teninao reto. Eny Andriamanitra, maro no antsoina hoe ianao fa vitsy no fitiana. Matoa izay mbola mandray ny afatra ny teninao amin'ity anio ity dia no ny fahasoavana avy aminao izany. Raha io mitenena aminay ianao fa voninkaeno izay. Raha izay reto dia mpanota avokoa, tsisy marina na dia iray aza. Mifona tompony amin'ny fahotanay, amin'ny helokay, amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Afao izay Andriamanitra amin'ny fahalemena izay mangeja anay, amin'ny filanay sy ny fanindrinay izay malaky mahazo anay. Fa hoy ianao Jesosy, raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka dia afao izay Jesosy eo amin'ny fahalemena tsiraray avy. Eny Andriamanitra, ao anatinay ny fanindrina no ny tsara, kanefa ny ratsy izay tsy sitrakay no ataonay. Ka dia afao izay Tompo amin'ny filan'ny nofo izay mangeja anay. Fa raha ny tenanay dia tsy efa anay velively no manafaka ny tenanay amin'izany. Fa raha ianao Kristy no manafaka anay dia ho afaka tokoa izahay. Dia aoka Jesosy ianao ny velona ao anatinay fa tsy izahay intsony ny velona. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha eo. Ankalazay ny anaranao ne. Dia mangataka ilay ranao izay Kristy. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay Kristy. Ho afa-keloka. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy mba hadio. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy mba ho voavela ny helokay. Dia aoka ilay fanahinao mahery no hantsaka aminay tsiraray avy Tompo. Ary aoka ilay rà ny zanak'ondry handrakotra anay, ka hiaro anay amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra. Aoka ny fanahinao niasa amin'ny fahafenoana anatinay, hiaro anay amin'ny fakam-panahy, amin'ny filan'ny nofo sy ny fanindrina. Dia tantany sy vimbino izay, ka harovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra Tompo. Ko raha eny ny teninao ary izay iray amin'ity anio ity dia mitenena raha io amin'ny alalan'ny fanahinao masina fa voninkaeno izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy. Nanandratana izany vavaka izany itao anatrehanao Jehovah tompony maro. Halleluia. Amen. Irositsika. Inona ny fampianarana, inona moa tsika no zavatra nataontsika tamin'ny heriny zany? Tsika zany dia mbola anatin'ny fampianarana ny boky Apokalypsy. Ary niditra zany tsika tamin'ny heriny hoe ao anatin'ny boky Apokalypsy io, rehefa manazava ny boky Apokalypsy dia misy ireo antsoina hoe symbole zany. Na alazo lazaina ihany koa hoe fanoharana zany, izay misy karazana izy ireo izay hitantsika atao hoe ao ny loko, ao ny sary, ary eo ihany koa ny isa zany. Ireo zany le symbole misy amin'ny boky Apokalypsy izay sarotra ahafantarana zany izy ireo. Betsaka ihany zany namaky an'ity boky ity ka rehefa sendra mahita an'ireo sary anohitra ireo zany, na hoe loko zany, na hoe isa zany, dia hoe inona ary ny dikan'izany. Na hoe mahita le sary izy dia hoe mampatahotra le boky. Ahoana ny hevitra zany zavatra zany. Ka fatatsika nefa izy araka ny anarantsika hoe le boky Apokalypsy fanambaran'i Jesosy Kristy. Zany fanambarana zany nefa izay zavatra tsy maintsy ampahafantarina amin'ireo vahoaka. Dia fanontany mipetraka hoe Jesosy ve manome zavatra ratsy ho antsika? Jesosy le antsoina hoe mpiandry tsara. Jesosy le mpiandry tsara. Ahoana Jesosy? Zay le teneniko hoe Jesosy ve manome zavatra ratsy ho antsika? Dia ahoana Jesosy? Fiadanana no omeko anareo, fiadanana no avelako anareo. Fiadanana no en Jesosy. Donc raha nomezana an'ity boky ity zany
zavatra loza ho antsika zany fa vao manomboka fotsiny ianao mamaky an'izy zany de zao satana ny mampatahotra tsy tiany ho fantatra ao ny zava-miafina zay tokony ho fantany vaoaka an'Andriamanitra mikasika an'io boky io. Ka ny zavatra hitantsika zany tamin'ny herinandro jerentsika iny zany mikasika le resaka hoe symbole na hoe sary anohatra zay atsotsika hoe code zany. De efa nahita zany tsika ny resaka hoe loko zany zay efa hitantsika tao anatin'izay zavatra zay. De amin'ity an'ito indray zany tsika iresaka ny amin'ny hoe sary anohatra indray zany no jerentsika eto indray zany na hoe image zany. Miditra zany tsika symbole faharoa indray jerentsika zany image na hoe sary zany. De raisitsika indray ary aloha inona zany ny image jerentsika? Ny image jerentsika zany de jerentsika ny resaka hoe ranomasina na hoe ranobe. Inona ny hevitra izay ranomasina izay na hoe ranobe zany ao anatin'ny soratra masina. Rehefa hitanao zany zay bokin'ny Apokalypsy de misy heviny zany zay zavatra zay. De araka ny tenintsika ny Baiboly ihany no manazava ny Baiboly. Ho jerentsika eo amin'ny Isaia 7:10. Zay moa zany tsika rehefa mianatra an'ity bokin'ny Apokalypsy ity de tsy maintsy mamadibadika Baiboly tsika. Efa zatra tsika orino de efa hitantsika hoe aizany misy an'izany Isaia zany. Ary zay ny tombony antsika zany hoe fampalalana mihitsy ny soratra masina. Isaia 7:10 ny 12 sy ny 13. Isaia 7:10 ny 12 sy ny 13. Rehefa hitantsika zany eo de vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Inona moa jerentsika eto zany fa le code mikasika ny hoe ranomasina zany na hoe ranobe. Inona ny dikan'izay zavatra zay? 12 sy ny 13 de zao ny zavatra teneny ato. Indrisy ny fiaoaon'ny firenena maro izay miaoao tahaka ny feon'ny ranomasina. Indrisy ny firondroan'ny olona maro be tahaka ny firondroan'ny rano manonja ny firondroany. Eny, mirondroana tahaka ny firondroan'ny rano be ny firenena kanefa ho tezerana mafy izy ka dia andositra lavitra ary ho lasa tahaka ny akofa eny an-tendrombohitra rapaon'ny rivotra sy tahaka ny fakombary mitambolombolona entin'ny tadio. Ahoana izy? Indrisy ny fiaoaon'ny firenena maro izay miaoao tahaka ny feon'ny ranomasina. Eto zany miresaka hoe firenena maro de inona lazainy? Miaoao tahaka ny feon'ny ranomasina. Maneho ny ranomasina zany. Indrisy ny firondroan'ny olona maro be tahaka ny firondroan'ny rano manonja no firondroany. Firenena maro, olona maro be tahaka ny ranomasina, tahaka ny rano manonja. Amin'ny 17. Eny mirondroana tahaka ny firondroan'ny rano be ny firenena. Tahaka ny rano be ozy izy ny firenena. Ka eto zany ianao zany raha vao miresaka hoe rano be zany na hoe ranomasina de inona zany renan'izay? Miresaka firenena zany izy. Miresaka vahoaka maro be zany izy. Zay zany lazaina. Amin'ny teny frantsay moa lazaina anazy hoe peuple nombreux zany no ilazany anazy na hoe nation zany no ilazany anazy. Zay zany ilazany an'le izy. Ary izy io zany dia ampiasaina matetika mihitsy izy io anatin'ny soratra masina, tsy eo amin'ny Apokalypsy eny fa ampiasaina matetika mihitsy izy eo amin'ny soratra masina. De jerentsika koa aty amin'ny milaza an'izay zavatra zay aty amin'ny Apokalypsy 7:10 no jerentsika. De raisitsika ny 5:12. Inona ny zavatra resahany io? De zao ny zavatra resahany io zany. De ato izy de zao ny ilazany azy ato 5:12. 5:12. Ary izy tamiko, ny rano efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ahoana izy? Ny rano izay efa hitanao izay ipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Eto zany izy de codé zany le teny eto. Raha mamaky an'io am'izao fotsiny zany ianao amin'ny Apokalypsy hoe ary izy tamiko ny rano efa hitanao
fa toy izany le izy dia azavaina izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Zay zany ny hevitra n'ilay le hoe le ranobe na hoe ranomasina. Olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary fiteny ary samihafa fiteny. Fa aty amin'ny Deutéronomie indray izy dia inona ny zavatra ilazany an'ilay izy ihany koa. Raha vao miresaka ihany koa zany izy rano zany dia inona ny lesahany amin'izay ihany koa. Miresaka ihany koa izy tenin'Andriamanitra ihany koa zany. Any amin'ny Deutéronomie azy miresaka an'izay. Jereo tsara ty amin'ny Deutéronomie 2:3-7. Deutéronomie 2:3-7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy inona ny zavatra resahany io. Dia zao ny resahany io. Ho avy tahaka ny ranon'orana ny fampianarako ary latsaka tahaka ny ando ny teniko sy tahaka ny herika amin'ny ahi maitso ary ny ranon'orana amin'ny anana. Fa ny anaran'i Jehovah no toriko maneke ny fahalebiazan'Andriamantsika fa ny lalany rehetra dia amin'ny rariny avokoa. Andriamanitra matoky izy ka tsy misy ratsy eo aminy, marina sy mahitsy izy. Ahoana izy amin'ny 2:2. Ho avy tahaka ny ranon'orana ny fampianarako. Ino ny fampianarana io? Ary latsaka tahaka ny ando ny teniko sy tahaka ny herika amin'ny ahi maitso ary ranon'orana amin'ny anana. Io koa zany tenin'Andriamanitra ihany koa zany dia manambara inona ihany koa? Manambara hoe rano koa zany ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra, ny hevitra ny rano koa zany tenin'Andriamanitra. Raha mijery sika aty amin'ny soratra masina zany. Io raha vao miresaka sika hoe ranomasina, ranobe zany misy heviny maro zany izy io amin'ny soratra masina. Fa amin'ny Apokalypsy zany raha vao miresaka ianao hoe ranomasina na ranobe dia ny matetika miverinao dia le vahoaka betsaka, firenena maro, samihafa fiteny. Fa sasany mantsy misy laza ihany koa izy amin'ny teny fa zany ihany ny dikany io. Izy marina mihitsy zany satria nahoana manambara ihany koa tenin'Andriamanitra zany le hoe rano. Satria ho avy tahaka ny antoko izy ny teniko. Zay zany le teny teo. Dia toy izantsika le fampianarana. Inona indray koa ny resahany eo zany. Miresaka ny amin'ny resaka hoe bibidia indray zany tsika zao. Raha vao miresaka hoe bibidia eo anatin'ny bokin'ny Apokalypsy zany, inona indray ny hevitra zay hoe bibidia izany. Raha vao miresaka bibidia io tsy hoe zavatra mampatahotra io. Satria misy araka ny resahantsika ao ny misy hoe bibidia manana loha 7, manana tandroka 10. Ao ny misy hoe misy bélier ihany koa zany na hoe ondrilahy zay manana tandroka 2, ny ray lava, ny ray fohy. Ao ihany koa misy hoe osilahy zay manana tandroka ngeza lava eo amin'ny andriny eo. Misy karazany ohatr'izay zany. Ao misy hoe dragona mena. Ao misy hoe léoparda, misy hoe bera, dia misy taola tehezana iny amin'ny vavany. Dia miatehany amin'ny tongony 3 izy fa ny anankiray miantona. Inona daholo ny hevitra n'izany zavatra zany? Misy heviny zany. Fa misy ny mampatahotra hoe zavatra mampatahotra io bokin'ny Apokalypsy io. Inona ny zavatra ao anatiny io? Fa misy heviny zany zay dia resaka zany sika bibidia indray ty sary anohatra anankiray ty. Bibidia indray no resahany eto zany. Inona indray zany resahan'ilay bibidia satria misy heviny zany le bibidia raha vao maneho hoe bibidia ianao. Dia raisitsika ty amin'ny Daniel ho any amin'ny Daniel ary tsika. Daniel indray zany, Daniel 7 no jerentsika. Dia zao no voalaza any amin'ny Daniel 7. Jerentsika indray Daniel 7. Ny 9, 2 sy ny 3. Inona ny zavatra resahany eo? Daniel 7, 2 sy 3, pejy 420 pejy 420 amin'ny baiboly tsika malagasy zany. Dia Daniel 7, ny 9, 2 sy ny 3. Dia niteny Daniel ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitako tamin'ny alina aho fa indreo nisy rivotra 4 ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe. Ary nisy biby 4 lehibe samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ahoana izy?
nisy biby efatra lehibe izy samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. De jerentsika ty amin'ny 7:70. Inona zavatra tenenio? Ireo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra izay tsangana avy amin'ny tany. Eto zany de inona ny ilazainy an'le biby efatra? Milaza izy tsy mbola nampiseho izy hoe inona le biby efatra, fa ozy izy ireo biby efatra lehibe ireo izy de inona? 7:70 dia mpanjaka efatra izay tsangana avy amin'ny tany. Manazava zany hoe inona ny hevitra ilay biby? Mpanjaka efatra ozy izy hiakatra avy amin'ny tany. Maneho inona zany le biby eto? Maneho mpanjaka zany le biby. Maneho mpanjaka zany. Raha vao miresaka hoe biby zany de mpanjaka zany no resahana. Kanefany raha vao miresaka biby ianao na bibidia zany ato de zao tsy mpanjaka ihany no resahana, fa miresaka ihany koa fanjakana ihany koa izy. Na hoe royaume, maneho miresaka ihany koa izy fanjakana na royaume. Aty amin'ny 7:320 izy no miteny an'izay. Teo hitantsika zany izy miresaka le mpanjaka de inona ny resahany azy hoe miresaka le hoe biby de mpanjaka ny resahany azy. Fa ato amin'le 320 indray izy de inona ny zavatra nyresahany? Miresaka indray izy fanjakana indray zany no resahany zany. De zao no leseny 320. Ireo no nolazainy ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany, izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anosiosy sy anorotoro azy. Miresaka zany izy ny am'le mpanjaka efatra le biby efatra teo. Fa miresaka le biby faefatra izy de zao nolazainy. Izao no lazainy ilay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany, izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anososy sy anorotoro izy. Inona zany ny resahany eto? Miresaka zany izy fanjakana indray eto. Raha ho miresaka biby zany ianao ato amin'ny boky ny Apokalypsy na miresaka hoe biby dia de inona zavatra resahana? Miresaka hoe mpanjaka ny heviny zany na fanjakana. Roi zany na royaume no resahana. Toizantsika ara le fanazavana. Miresaka indray tsika zany inona indray koa ny resahany ato amin'le sary anohatra. Amin'ireo biby ireo nefa inona zavatra misy? Misy koa le biby nefany manana tandroka. Ka raha vao miresaka indray zany ianao tandroka atao amin'ny boky ny Apokalypsy, inona indray koa ny resahana raha vao miresaka hoe tandroka. De raha vao miresaka tandroka koa zany ianao de maneho inona koa zany? Manambara ihany koa mpanjaka zany zay na fanjakana ihany koa ny resahany amin'le izy. Miresaka bibidia zany ianao mpanjaka na fanjakana. Miresaka tandroka zany ianao mpanjaka na fanjakana ihany koa no resahany eto zany. Fa ho hitantsika efa misy fahasamihafana kely ihany izy io rehefa avy eo. Hitantsika misy tovizany zany le hoe biby sy tandroka. Fa rehefa avy eo nefany misy mampiavaka azy ihany koa izy rehefa avy eo de ho hitantsika zany zay fitoviny sy mampiavaka azy zay rehefa avy eo. Aty amin'ny Daniela 9 indray no jerentsika zany. Inona ny resahany ato? Daniela 9 satria miresaka atsika hoe tandroka indray zany no resahantsika eto. Inona indray ny hevitra ilay tandroka zay? Daniela 9 de ny 9 ka hatramin'ny 9. De zao no resahantsika eto 9 ka hatramin'ny 9. Dia natopoko ny masoko ary hitako fa indro nisy ondry lahy iray nitsangana teo amorony io, izay nana tandroka 2. Lava ireo tandroka ireo ary ny anankiray lava noho ny anankiray. Nefa iray lavalava kokoa no miposaka tao aoriana. Hitako ny ondry lahy nanoto ny akandrefana sy ny anavaratra ary ny anatsimo. Ary tsy nisy biby nahajanona teo anoloany, ary tsy nisy narombaka izay mby teny tanany, fa nanao arak'izay sitrapony izy ka tonga lehibe. Ary mbola nandinika aho dia indro nisy osolahy nivoaka avy tany andrefana ka nitety ny tany rehetra, nefa tsy nikasika ny tany. Ary ilay osolahy dia nanana tandroka lehibe teo anelanelan'ny masony. Ary izy nakeo amin'ilay ondry lahy nanana tandroka 2
dia ilay efa hitako nitsangana teo amorony io ka nanazakazaka azy tamin'ny fahatezeran'ny heriny ary hitako nanantona ao anilan'ny ondrilahy izy dia nisafoka taminy ka namely ny ondrilahy ary nanapaka ny taniny roa ka tsy nahajanona teo amin'ny lohany intsony ilay ondrilahy fa nazerany teo amin'ny tany ary noisakitsahany ary tsy nisy nahavonjy ilay ondrilahy teny tanany ary dia nahery indrindra ilay osilahy nefa noho ny nahery izy dia tapaka ilay tandrony lehibe ary nisy efatra lehibe nipotra ny solo iny ny fanandrify tamin'ny rivotra efatra ny lanitra. Eto zany izy dia miresaka biby, miresaka tandroka. Nisy ondrilahy ozy izy nanana tandroka roa izy izy. Ary ny anankiray ozy izy ny tandroka ny anankiray amin'ny osilahy ozy izy dia lava noho ny anankiray nipotra tao aoriana ozy izy. Nisafoka ozy izy io ondrilahy io ny akandrefana ny anatsimo ny anavaratra ozy izy. Ary rehefa aveo izy izy hoe tsisy najanona teo amin'ny lohany zany ka rehefa aveo indray ozy izy nijery dia nahita indray ozy izy nahita ozy izy osilahy anankiray izay nanana tandroka teo lehibe ozy izy eo anelanelan'ny androny eo. Niazakazaka ozy izy amin'ny fahatezerana izy nanatoto zany nanatoto sy nanjera an'ilay ondrilahy izay nanana tandroka roa dia nenjera ilay ondrilahy ary tapaka ny taniny roa. Rehefa nahery ozy izy ilay osilahy iny dia inona zavatra nisy tapaka ilay tandrony dia nisolo inona nisolo tandroka efatra ozy izy. Inona indray ary inona ny hevitra zany zavatra zany? Miresaka tandroka, miresaka biby, inona ny resahany eo? Dia zao nefa ny anazavany an'ilay izy hoe inona io ondrilahy io, inona reo tandrony roa reo, inona le osilahy, inona le tandroka lehibe eo anelanelan'ny lohany, ary rehefa nenjera iny tandrony lehibe iny inona indray le tandroka efatra izay nisolo azy. Dia zao ny anazavany azy aty amin'ny andinin'ny 20 sy ny 20 raha isika 9:20 ka hatramin'ny 20. Ilay ondrilahy hitanao manana tandroka roa dia mpanjakan'ny Media sy Persia. Ary ny osilahy lava volo dia ny mpanjakan'ny Grisia. Ary ny tandroka lehibe teo anelanelan'ny masony dia ny mpanjaka voalohany. Ary ny amin'ilay efa tapaka ka nisy efatra nitsangana nandiby azy dia isy fanjakana efatra hitsangana amin'ny jentilisa nefa tsy mitovy hery aminy. Eo zany le zavatra resahany. Ny ondrilahy hitanao izy nanana tandroka roa dia ny mpanjakan'ny Media sy ny Persia. Zany hoe le ondrilahy zany nanana tandroka roa izy dia ny mpanjakan'ny Media sy Persia. Eto zany le Media sy Persia dia le tandroka roa ny le zany anazy. Dia maninona ny anankiray le hoe nitsangana tao aoriana matanjaka no le voalohany satria ny anankiray zany no nitsangana tato aoriana dia nisy le Persia io. Le Persia zany nanana hery tamboniny le firenena Media zany. Mediara zay ny ilazana anazy. Mpanjaka roa zany no teto amin'ny averiko tsara le andinin'ny 24 izy teo, andinin'ny 20. Ilay ondrilahy efa nanana tandroka roa dia ny mpanjakan'ny Media sy Persia ozy izy, mpanjakan'ny Media sy Persia. Zay zany le tandroka roa tatreo satria araka le voalaza teo. Ilay ondrilahy hitanao nanana tandroka roa dia mpanjakan'ny Media sy Persia ozy izy. Izany hoe ilay ondrilahy zany dia inona ny ilazana le ondrilahy ihany koa. Le ondrilahy zany amin'ny teny frantsay fomba ilazana anazy, io zany le antsoina hoe royaume zany. Na antsoina ihany koa hoe empire koa zay ny azo ilazana anazy satria raha vao miresaka biby zany tsika atao amin'ny bokin'ny Apokalypsy ihany koa, eo mantsy le zavatra anankiray eo le hoe misy fitovizana le izy fa misy fahasamafiana ihany koa zany. Raha vao miresaka biby zany ianao ato amin'ity tandroka aty ny ahitantsika izy, raha vao miresaka biby ianao dia empire no ilazana anazy. Fa raha vao miresaka tandroka zany ianao dia miresaka zany ianao miresaka fanjakana
na miresaka ihany koa iny miresaka ihany koa hoe mpanjaka. De toizantsika le vaky teny mba hampazavazava le izy zany. Ilay ondry lahy hitanao nanana tandroka roa dia ny mpanjaka ny Medias Persia ary ny Osy lahy lava volo dia ny mpanjaka ny Grisia. Grisia io moa amin'izao fotoana izao le hoe fanjakana Grika zany raha zany izy ilazana anazy. Ny Osy lahy lava volo izy dia mpanjaka ny Grisia. Ary ny tandroka zany hoe le firenena zany no resahana eto mpanjaka ny Grisia, mpanjaka n'le firenena Grisia. Ary ny tandroka lehibe onelalelan'ny masony dia mpanjaka voalohany ozy izy. Zany hoe le mpanjaka zany mitondra ilay fanjakana. Le tandroka zany eto lazaina le mpanjaka. Fa le biby zany eto lazaina fa fanjakana. Eto sarahany tsara zany le izy eto. Miresaka tandroka izy dia mpanjaka ny resahany an'le tandroka eto. Fa raha vao miresaka le biby izy dia miresaka iny fanjakana ny lazany an'le biby eto zany. Zany hoe codé zany le izy raha zany izy lazana anazy. Raha mandray ohatra tsika zany ohatra ny hoe ataontsika hoe Rajoelina, Ian Rajoelina. Ian Rajoelina zany antsoina hoe tandroka. Fa ny firenena malagasy zany antsoina hoe biby. De eo zany le izy hoe Rajoelina zany mpanjakan'ny Madagasikara na hoe président ny Madagasikara. De izy zany le tandroka amin'ny firenena malagasy, mpanjakan'ny Madagasikara zany izy. De toizantsika ara le vaky teny. De hoy izy 2:20. Veritsika tsara 2:20. Ilay ondry lahy hitanao nanana tandroka dia mpanjakan'ny Persia, mpanjakan'ny Médis Persia, ary ny Osy lahy lava volo dia mpanjakan'ny Grisia, ary ny tandroka lehibe teo anelan'ny masony dia mpanjaka voalohany. Ary ny amin'le efatra tapaka ka nisy efatra nitsangana ny dimy azy dia isy fanjakana efatra nitsangana amin'ny jentilisa nefa tsy mitovy ery aminy. Aorianan'le mpanjaka voalohany zany isy mpanjaka efatra. Amin'ny mahampanjaka azy nefa dia maninona mitondra fanjakana izy. Zango zany misy fanjakana efatra indray zany aorianan'iny fanjakana anankiray. Ao ny hoe fanjakan'ny première république, ny deuxième république, ny troisième république, ny quatrième république, ohatrantsika ny Madagasikara zany. Misy zany zay zavatra zay. Ka zay mahatonga ilay izy hoe raha vao miresaka zany ianao hoe bibidia na hoe tandroka dia mpanjaka zany na fanjakana no resahana amin'izay zavatra zay. Raha vao miresaka ihany koa nefa ianao hoe ohatra hoe miaraka zany le hoe bibidia sy le tandroka dia ny zavatra sehony indray zany zay dia hoe le bibidia maneho fanjakana ary ilay tandroka maneho mpanjaka indray le tandroka zany amin'izay zavatra zay. Dia araka namitianantsika azy teo moa zany dia hoe Madagasikara rahantsika hoe bibidia zany arak'izay teny zay raha ohatra hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao no jerevana anazy. Madagasikara zany rahantsika hoe bibidia dia ny mpitondra zany no ataontsika hoe tandroka izany. Satria ny mpitondra no mpanjaka zany. Dia raha isika ihany koa ny Daniel 7. Daniel 7:7 sy ny 9. Noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho, ary indro nisy efatra, biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra, ary nanana nify vy lehibe izy, nihinana sy nanotaota izy, ary ny sisa tsy laniny dia nososen'ny tongony. Ary hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka 10. Nodinihako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy, ary novahana teo alohany io ny tandroka, ary novahana teo alohany io ny tandroka 3 tamin'ireo taloha, ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miompapana izy. Eto zany dia inona indray ny zavatra? Misy biby anankiray fa efatra ozy izy izay mahatsiravina ozy izy. Ary rehefa nijery an'io izy dia inona ny zavatra nisy? Nanana nify vy izy, mahery indrindra, nihinana sy nanotaota, ary izay tsy laniny ozy izy dia nososen'ny tongony. Hafa noho ny biby rehetra ozy izy.
nanana tandroka folo ary efa nandinika le tandroka ozy izy de inona ny zavatra nisy nazera teo anolohan'lay nisy tandroka anankiray nipotra ozy izy tandroka kely ray am'le 15 nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ka rehefa nipotra i tandroka anankiray de nanjera tandroka anankitelo izy ary efa nazera n'le tandroka kely le tandroka telo de inona zavatra nisy nanana maso tahaka ny mason'olona ozy izy ary vava miteny zavatra miopapana zay zany ny zavatra hitan'ny Daniel tam'ilay le resaka hoe tandroka kely inona indray ary nyresahany ty indray biby faefatra ty indray zany miresaka zany tsika any amin'ty hoe tandroka miresaka tsika hoe bibidia miresaka tsika hoe tandroka miresaka tsika hoe mpanjaka na hoe fanjakana ny am'le resaka hoe bibidia sy tandroka izany eto indray nefa zao ny zavatra resahany eto indray ary manohy ny zavatra nyresahantsika teo ihany zany tsika de vakitsika ny 7:20 sy 4:20 manazava le zavatra hitantsika teo zany de zao ny teneniny izao no nolazainy ilay faefatra amin'ny biby le biby mahatsiravina hitantsika dia fanjakana faefatra ambonin'ny tany eo le tenenitsika raha vao miresaka biby de miresaka inona miresaka fanjakana ilay faefatra amin'ny biby de fanjakana faefatra amin'ny tany izay ho hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anososy sy anoritory azy ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo izay tsangana amin'izany fanjakana izany eo de mazava tsara le hoe le bibidia de asehony iny fanjakana fa le tandroka de asehony iny mpanjaka le tandroka zany raha miresaka zany ianao bibidia de raha vao miaraka zany le bibidia sy tandroka de le bibidia maninona maneho fanjakana fa le tandroka maneho mpanjaka mampiaraka le izy tsara zany de toizana le vaky tely 7:20 ary ny tandroka folo de mpanjaka folo izay nitsangana avy tam'izany fanjakana izany ary isy ray koa hitsangana manaraka azy hafa noho ny voalohany izy ary andresy mpanjaka telo zay zany ny mahatonga le tatsy hoe nenjera le tandroka telo zany hoe andresy mpanjaka le tandroka kely nipotra tamin'ny tandroka folo io zany nanjera inona nanjera mpanjaka telo zany hoe mpanjaka nipotra zany io tandroka kely nipotra io rehefa mipotra teo am'le tandroka folo le mpanjaka kely le tandroka kely zany zay atsoina hoe mpanjaka io zany rehefa nipotra teo am'le fanjakana folo de nanjera fanjakana anankitelo izy zany nanjera fanjakana telo de 5:20 ary teny anohatra ny avo indrindra izy sy ampahoriny olo-maso ny avo indrindra io le lazay nitatsy hoe miteny zavatra miopapana izy miteny zavatra miopapana ozy izy fa mbola ho hitantsika moa mikasika an'izay zavatra zay zany fa eto zany izy de mazava tsara mihitsy le zavatra resahany eto hoe inona ny zavatra resahany eto manasaraka tsara zany izy eto hoe raha vao miresaka bibidia zany ianao de miresaka fanjakana raha vao miresaka tandroka zany ianao de miresaka mpanjaka hitantsika nefa tany amin'ireo toko sy andiny hafa zay nijerentsika teo fa indraindray izy miteny fanjakana raha vao miresaka tandroka indraindray izy miteny mpanjaka indraindray koa ary amin'ny miresaka ary amin'ny bibidia indray tsika de miresaka izy fanjakana na mpanjaka ihany koa fa eto izy zany de sarahany tsara mihitsy le izy aty amin'ny toko fafito ty hoe miresaka bibidia ianao de fanjakana no resahana miresaka tandroka ianao de mpanjaka no resahana ka ho hitantsika zany zay rehefa mianatra le lesony tsika hoe raha vao miresaka zany hoe bibidia na miresaka hoe tandroka de na miresaka mpanjaka izy na miresaka fanjakana foana de raha vao miaraka le bibidia sy le tandroka de maneho empire le bibidia de le tandroka maneho mpanjaka n'le empire zay zany hitatsika zay de ho hitatsika eo amin'ny lesinao riny zany zay zavatra zay hoe maneho empire zany le izy de toizantsika ary zay fanazavana zay sy lava resaka any amin'iny tsika indrandray tsika ny amin'ny resaka manaraka indray fa rehefa miditra tsika ny fampianarana de miditra lalina am'izay fanazavana zay zany tsika somary ohatrany hoe mety hoe famafao ihany le izy fa mazavy rehefa aorianao
Resaka sika ny amin'ny resaka ihany koa hoe rambo raha vao miresaka rambo indray atao amin'ny bokin'ny Apokalypsy inona indray zany resahana raha vao miresaka hoe rambo. Tsy hoe rambo fa miresaka hoe rambo tsika zany. Raha miresaka hoe rambo amin'ny bokin'ny Apokalypsy zany dia mpaminany sandoka indray zany no ilazana an'izay. Mpaminany sandoka. Jerentsika eo amin'ny Isaia 5. Jerentsika hoe inona no ilazana an'ilay hoe rambo raha vao miresaka hoe rambo amin'ny bokin'ny Apokalypsy zany. Isaia 5 ny 4:10. Isaia 5. Isaia 5 ny 4:10. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia zao ny vaky ny teny ato. Ny olona sy ny manakaja no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Ao no sisy tsara. Ny olona sy ny manakaja no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Inona no antsoina hoe rambo? Ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Raha vao miresaka zany sika atao amin'ny Baiboly, voalohany aloha inona moa ny atao hoe mpaminany? Zany hoe atao hoe mpaminany atao amin'ny soratra masina dia hoe messager de Dieu, na hoe ny mpitondra hafatr'Andriamanitra zany izy. Izy zany mpitondra ny hafatr'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny vahoakany. Zany hoe mpanompon'Andriamanitra zany ny atao hoe mpaminany atao anatin'ny soratra masina satria mitondra ny hafatr'Andriamanitra izy. Fa eto nefa ny zavatra resahana hoe inona moa ny atao hoe rambo? Ny atao hoe rambo dia ny zavatra nyresahany teo dia hoe mpaminany izay mampianatra lainga no rambo. Mpaminany izay mampianatra lainga. Zany hoe mpaminany sandoka zany raha zay ny azo ilazana anazy. Dia maninona ny antsoina hoe mpaminany mampianatra lainga, antsoina hoe mpaminany sandoka satria nahoana? Tsy mpaminany Jehova zany izy, fa milaza ny tenany ho mpaminany Jehova zany izy. Izy zany tsy mpaminany Jehova fa milaza ny tenany ho mpaminany Jehova. Mpaminany sandoka zany. Dia ato amin'ny soratra masina misy an'io resaka dia hitantsika mihitsy hoe misy ve zany mpaminany sandoka zany atao anatin'ny soratra masina? Tena misy mihitsy zany. Zay zavatra nisy teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Jerentsika aty amin'ny Jeremia 7:20. Jery kely sika zany aty amin'ny Jeremia 7:20. Dia misy mpaminany anankiray eo izay antsoina hoe mpaminany Anania. Izy io zany dia mpaminany laza ho mpaminany Jehova, nefa tsy mpaminany Jehova zay akory fa mpaminany mampianatra lainga, mpaminany sandoka. Ary Jeremia nefa Jeremia indray tena mpaminany Jehova, ka nanarin'i Jehova tamin'ny Jeremia ilay mpaminany sandoka io zany izay nitondra teny lainga teo amin'ny zanak'Israely. Dia eo amin'ilay Jeremia 7:20 sika zany jerentsika kely ny tantaran'io resaka hoe mpaminany sandoka io zany. Dia vakitsika manomboka amin'ny 1:1 ahitantsika an'ilay izy zany. Ary tamin'izany taona izany ihany dia tamin'ny andohan'ny nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 4 no nitenenany anana zanak'Azora mpaminany avy tany Gibeona tamiko tao an-tranon'i Jehova teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra. Nanao hoe izao no lazain'i Jehova, tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Efa notapahako ny ziogan'ny mpanjakan'ny Babilôna, ka ao anatin'ny 2 taona no ampodiako ho amin'ity tanàna ity ny fanaka rehetra tao an-tranon'i Jehova izay nalain'i Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna. Ary tamin'ity tanàna ity ka netona ny Babilôna. Ary Jekonia zanak'i Joakim mpanjakan'ny Joda sy ny mpanjakan'ny Joda voababo rehetra izay lasa tany Babilôna dia ampodiako amin'ity tanàna ity ho Jehova fa ho tapahako ny ziogan'ny mpanjakan'ny Babilôna. Eto zany izy dia miteny mihitsy hoe mitondra ny tenin'i Jehova izy. Miteny izy hoe ho ampidina ny babo izay lasa babo tany Babilôna na ny mpanjaka izay lasa babo tany. Ho ampidina ihany koa ireo fanak' Jehova izay nalain'ny mpanjakan'ny Babilôna ny babona tany Babilôna zany. Hoy Jehova tamiko izy.
fa inona zavatra nitranga ny tenenin'ny Jeremia izy dia zao ny tenenin'ny Jeremia 15. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny anany mpaminany teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra izay eo an-tranon'i Jehova. Eny amenina, hoy Jeremia mpaminany. Ataon'i Jehova anie izany, ho tanterahan'i Jehova anie ny teninao izay novinanianao tamin'ny ampidinan'ny fanaky ny tranon'i Jehova mba ny baby rehetra hiala any Babilôna ka hiverina ho amin'ny tanàna ity indray. Kanefa kosa mba hinonao izao teny izao izay ho lazaiko eo anatrehanao sy ny vahoaka rehetra. Ny mpaminany izay tany alohako sy tany alohanao hatramin'ny ela dia namina ny ady sy loza ary reto mandringana ho amin'ny tany maro sy ny fanjakana lehibe. Ny amin'ny mpaminany izay maminany fiadanana raha antanteraka ny teniny dia ho fantatra ho mpaminany ny rahan'i Jehova tokoa izy. Satria fiadanana zany faminaniana lazainy hoe naminaniny Anania izany. Ny amin'ny mpaminany ozy izy maminany fiadanana raha tanteraka ny teny dia fantatra ho mpaminany ny rahan'i Jehova tokoa izy. Dia tezitra Anania rehefa nitenan'izay i Jeremia ozy izy. Dia nesoriny Anania mpaminany ny zioga tamin'ny vozon'ny Jeremia mpaminany ka notapahany ary Anania ny teny teo anatrehan'ny vahoaka rehetra. Izao no lazain'i Jehova tahaka izao anapahaka ny zioban'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ho afaka amin'ny vozon'ny firenena rehetra ao anatin'ny 2 taona ary dia lasa niala Jeremia mpaminany. Lasa zany Jeremia nandeha izy mizizizy ny teny tamin'ny Jehova. Vao niala teny efa Jeremia dia inona zavatra trano tonga tamin'ny Jeremia ny tenin'ny Jehova. Dia zao ny tenin'ny Jehova 12. Dia tonga tamin'ny Jeremia ny tenin'ny Jehova noho ny efa notapahany Anania mpaminany ho afaka amin'ny vozon'ny Jeremia mpaminany ny zoga nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Anania hoe izao ny lazain'i Jehova. Zioga azo no tapahinao fa zioga vy kosa no ataonao solony. Fa izao no lazain'i Jehova, tompony maro, Andriamanitry ny Israely, zioga vy no ataoko amin'ny vozon'ireo firenena rehetra ireto mba hanompoan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ka dia hanompo azy izy. Eny, na diany bibidia aza dia nomeko azy koa. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny Anania mpaminany, mba enory Anania, tsy naniraka anao Jehova. Nampitenen'Andriamanitra zany Jeremia. Dia hoy izy Jeremia mpaminany tamin'ny Anania mpaminany, mba enory Anania, tsy naniraka anao Jehova, fa ianao dia mampitoky ity firenena ity amin'ny lainga. Inona ny dikan'izay? Mpaminany sandoka zany ilay Anania. Ianao tsy niteny taminao Jehova fa ianao mampitoky ity firenena ity amin'ny lainga. Koa izao no lazain'i Jehova, indro esoriko amin'ny tany ianao amin'ity taona ity ihany no hafatesanao satria fiodinana amin'ny Jehova no nitorianao ka dia maty amin'ny volana fafito tamin'ity taona ity i Anania mpaminany. Ny mpaminany sandoka zany dia zao hoe mpaminany mampianatra lainga. Eto dia lainga no zavatra nataony i Anania tamin'ny vahoaka. Laza izy fa hoe ireo zay babo any Babilôna dia ho ampidin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanaky Jehova. Kanefa Jehova tsy niteny an'izany fa fanamafisana ary nataon'Andriamanitra teto eo amin'ilay 12. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehova no nefa nitapahany Anania mpaminany ho afaka amin'ny vozon'i Jeremia mpaminany ny zioga nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Anania hoe izao no lazain'i Jehova, zioga azo no tapahinao fa zioga vy kosa no ataonao solony. Fa izao no lazain'i Jehova tompony maro Andriamanitra ny Israely, zioga vy no nataoko tamin'ny voziny reto firenena rehetra reto mba hanompoany ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ka dia hanompo azy izy. Enina dia ny bibidia aza dia nomeko azy. Ozy ny tenin'Andriamanitra tsy nitapahako zany le zioga fa zioga vy mihitsy aza nomeko anazy mba hanompo an'ny mpanjakan'ny Babilôna izy fa tsisy zany, tsy marina izany. Dia rehefa niteny amin'izay Jeremia rehefa avy eo hoe ino ny teniko ry Anania izy mba ino ny teniko, tsy naniraka anao Jehova fa ianao dia mampitoky ity firenena ity amin'ny lainga. Ianao dia mampitoky ity firenena ity amin'ny lainga. Tsy niteny taminao Jehova, ianao mampitoky ity firenena ity amin'ny lainga. Mamahana lainga zany. Dia mitohy ilay vaky teny. Koa dia izao no lazain'i Jehova, indro esoriko amin'ny tany ianao ary amin'ity taona ity ihany no hafatesanao satria fiodinana amin'ny Jehova no notorianao. Ho an'ireo zany izay mpaminany mampianatra lainga.
ho amin'ireo zay mpaminany mampianatra lainga ka mampitoky ny olona amin'ny lainga dia inona zay olona zay mpiodina zany zay amin'ny Jehova satria ny zavatra toriana zany dia fiodinana amin'ny Jehova fanoherana amin'ny Jehova zany ny zavatra toriana ka raha misy olona zany milaza hoe maminany ohatra hoe zany hoe mpaminany zany araka le tentsika hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra ka na any am-piangonana raha zany misy mitondra ny tenin'Andriamanitra ka mampianatra zavatra lainga tsy araka ny soratra masina fa araka ny filany sy ny faniriany mampitoky lainga ny olona fa tsy ny tenin'Andriamanitra no ampianarina dia azo antsoina zany zay mpaminany sandoka koa zay olona zay zany azo atao koa hoe mpiodina amin'ny Jehova zay satria miodina zavatra nyteneny teo hoe satria fiodinany tamin'i Jehova no nitorianao zany hoe le olona mitory lainga reo zany mampianatra lainga ny vahoaka an'Andriamanitra any am-piangonana nefany manohatra ny soratra masina mpiodina amin'ny Jehova zany reny mpaminany lainga reny tsy iraky Jehova reny milaza azy miala tsiny ny fitenena pastera loha olona pretra ao daholiny na eveka na mpitory izy na mpitoza izy na evangelista izy na iza na missionnaire izy na iza na olontsotra io rehefa mitory ny tenin'i Jehova ianao zany satria faminanina ity soratra masina ity bokyny faminanina ity maminany zany ianao ka raha mitondra ny tenin'Andriamanitra ianao ka zavatra lainga no entinao amin'ny olona fa tsy ny fahamarinan'ny soratra masina ataonao mifanaraka zay metimety amin'ny fiangonana metimety amin'ny fiainanao fa tsy araka ny soratra masina mpaminany lainga zany ianao zay mpaminany sandoka zany ianao zay mpiodina amin'ny Jehova zany ianao zany hoe mpiodina amin'ny Jehova zany fahavalon'Andriamanitra nge zany misy ny olona dia tena mialatsiny moa amin'ilay fitenenana hoe misy amin'ny teny vahiny ilay izy zany tena hoe il boit sa parole ozy izy zany hoe tena misotro ny tenin'le olona mihitsy zany izy ohatrany hoe masy tenin'le olona dia le tenin'le olona ninona dia sotrona nefa tsy tenin'Andriamanitra ny tenin'le olona manohatra ny lazay ny tenin'Andriamanitra raha tenena dia rehefa tenenina le olona tsy mety ange zao ataonareo ka iny olona iny nge no nitondra anay ohatr'izao e zay no natonga anay ohatr'izao raha tsy ny olona iny fa nga iny olona iny maty teo amin'ny hazo fijaliana sady Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ka natakarinao an'iny olona iny satria hoe iny no anjaran'ny mpitory ange no mitondra ny tenin'Andriamanitra za zao mitory amintsika amin'izao fotoana zao fa rehefa tsy araka ny soratra masina ny teny volana ny teny ambarako amintsika eto mpaminany sandoka ihany ange zany dia ohatr'izay mihitsy fa zao ny fanahin'ny tompo any hanaka anatsy ianao an'izany mba tsy tenenako fitaka na lainga fa hitenenako izay araka izay voasoratra eto fa rehefa tsy miteny ianao misy voalaza amin'ny soratra masina hoe rehefa tsy miteny araka ny lalàna sy ny vavolombelona ianao dia olona tsy posahan'ny fahazavany maraina tsy araka ny soratra masina zany ka zay zany le mpaminany sandoka zay tsy mitenintenin'ny Jehova izy raha vao miresaka zany ianao mpaminany atao anatin'ity soratra masina ity mpaminan'Andriamanitra zany no resahana eto ka ho an'izay mpaminany mampianatra lainga rehetrarehetra dia maninona manohatra ny Jehova zany zay zavatra zay ho an'ireo izay manohatra ny Jehova rehetra zany dia azo antsoina ihany koa iny mpaminany mampianatra lainga ihany koa zany zay dia jerentsika nge eo amin'izao tontolo izao raha Andriamanitra miteny hoe finoana ozy izy any amin'ny Hebreo izy milaza finoana ozy izy no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nahariana izao zavatra ary rehetra izao tontolo izao nefa dia manambara ny fampianarana zay hoentin'ireo filôzofy n'izao tontolo izao ireo siantifika n'izao tontolo izao dia manambara fa ity tany ity dia zao
évolution no ny avin'ny olombelona araka le fampianarany zay moa zy le izy théorian'ny Darwin mantsy le hoe système de théorie de l'évolution hoe ny olona de avy amina fossile de ny fossile iny no lasa ohatrany karazana ohatrany hoe lasa ataontsika ohatrany hoe karazana tsondrokely de lasa lasa la iny ny engeza teny zany de rehefa avy eo lasa niakatra tamin'ny tany de nandady de nenikisaka de neniarina de nenitsangana de iny lasa rajako iny de neniarina ihany rehefa avy eo de lasa olombelona zany de zay mihitsy le théorie de l'évolution hoe en perpétuelle évolution izy ny olona zany hoe natsika am'izao vanim-potoana zao ty ara mety mbola miova zany ozy izy plus tard zany ny théoriany zareo de zany ny nona sy ampianarina ny ampianarana de ao koa moa ny anankiray zany le ny an'ny resaka scientifique indray le resaka le hoe bing bang zany hoe nisy matière ny explosé zany ny explosé zany le atome de miparitaka be de be de avy amin'iny ny avin'ny vy tsikelikely zany de zany ny nona de miresaka zareo 300 milliards d'années miresaka 100 milliards d'années nefa zany rehetra zany nge théorie daholo reto izy afaka manaporofo an'izany izy fa de zany ny fikisana ny olona de mino ny olona rehetrarehetra jereo lanitra io ary fatandro izao lanitra misy atsika zao rivotra ihany atsika tonga fatandro zao redirediny scientifique mety ho tezitra ny scientifique maheno an'izany fa zany ny finoninony zareo 300 milliards d'années de ina inona zany de miresaka zareo manao datation mialatsiny ava miresaka kely ny resaka hoe rehefa manao datation nataona ny scientifique de ina no ampiasainy mampiasa le hoe carbone 14 izy ina moa le datation zany mijery hoe ty zavatra tya tamin'ny taona oviana ty zavatra tya no nipotra zany ohatra hoe matière anankiray de oviana ty matière ty no nipotra na hoe tamin'ny taona firy ty hazo ty ohatrany de mijery izy de manao datation izy de am'le hoe carbone 14 zany no anaovany an'le datation zany ijeren'ny datiny iny kanefa nasamy zareo scientifique ara de zao manina mifanohatra am'izay zavatra zay misy ny mino an'izay fa misy ny tsy mino an'izay zavatra zay satria tsy tena hoe tanteraka rabaky teny tokoa le datation an'le izy kanefa naroana inony zareo lo izy io le izy nefa na le carbone 14 ary mbola tsy tena hoe marina tanteraka tokoa veo carbone 14 io fa le izy lasa hoe tsy maintsy ohatrany hoe zavatra tsy maintsy inona de mino de inona le carbone 14 hoe marina zay de zany ny finoan'ny olona zany de mametraka daty hoe ty zavatra ty zao 300 milliards d'années de raha miresaka mijery ny baiboly tsika de ty baiboly ty ve fa 300 milliards d'années fa raha manao zany tsika ny calcul ny soratra masina raha manao ny calcul ny baiboly tsika de afrina zany ny baiboly afrina zany ny baiboly de raha miala fotsiny tsika zany raha ny baiboly zany no jerena amin'ny taona zay iainantsika am'izao fotoana zao de tsika zany zao miainao anatin'ny 9 taona alohan'ny hiditra ao amin'ny 7 zany tsika am'izao fotoana zao ao anatin'ny 9 taona zany tsika am'izao fotoana zao zay iainantsika zao raha ny baiboly no jerena hiditra amin'ny 7 zany raha ny taona raha baiboly no jerena zany raha ny baiboly no jerena nefa ny miresaka ninona ny zao tontolo zao efa misy ny 300 milliards d'années zany ny resaka ianarana atsika zany vaditsika any aloha zany zavatra zany fa de zany de iny zany mpampianatra lainga daholo zany satria eo mantsy le resantsika teo le hoe mpampianatra lainga ary le mpampianatra lainga de manoloky ny vahoakako amin'ny lainga ozy izy mihodina am' Jehova zany le mpaminany lainga zany ary betsaka no tezitra hoe inona koa zay olona ny afanianatra taizy io satria mantsy zay mitsy ny olona zay scientifique reny zavatra ataontsika ohatra hoe bac plus 8
olona tena nianatra ambony be tany dia tena nandinika izy. Fa hozy ianao nianatra taiza? Tia ny any fianarako tia baiboly, mpianatry ny soratra masina, mpandinika ny boky ny faminaniana. Teolojia taiza ny anarana io? Dia manontany anao raha voavalinao zay. Teolojia taiza ny anaran'ny Petera? École taiza? Université renommée taiza ny anaran'ny Petera? Dia mavoavalinao ve zay? Université taiza ny anaran'ny John? Fa reny olona reny ange izay nifidian'i Jesosy dia zao mpanjono ange reny. Moa ve tsy zany nataon'ireo reo miteny tamin'ny Jauna sy Petera rehefa nosamborina izy noentina teo amin'ny Sinedriona, nanaovana noadiadiana teo. Fa iza no miteny anareo hoe afaka mitondra n'izany teny zany nareo eto amin'ny tempolo izy rehefa noadiadiana teo. Fahefana vaiza no ahafahanareo mitondra n'izany fahefany tenitenin'Andriamanitra zany. Fa nareo moa mba inona ny asanareo? Dia manambany mpanjono. Reto olona reto, olona nianatra daholo reto. Fa ahoana izy ny apôstôly Petera sy Jaona? Iza ny mety atahorana? Olona sa Andriamanitra? Fa nan'Andriamanitra no miteny aminy dia miteny izy. Kaoka zany tsika tsy hoe fahendrenana, fahalalana. Soratra masina ihany no manazava ny soratra masina, tsy fahendren'olombelona na dia kely aza. Raha vao miresaka zay fahendren'olombelona zay no miresaka tsika le hoe miresaka ny scientifique hoe 4 milliards, ataontsika hoe 300 millions d'années sy ny sisa zany tsy fantatra. Miteny fotsiny hoe 300 millions d'années fa tsy teny hoe zay le izy, fa zareo rehefa miresaka mantsy dia amina millions d'années zay ny fomba fiteny hoe 300 millions d'années, 200 millions d'années ainsi de suite. Zany ny fomba fitenin zareo. Fa tsy arak'izany mihitsy le izy. Dia jereo tsara fotsiny fa io fahendren'olombelona io zay io ny matesan'ny olona zany. Dia jerentsika aty amin'ny Korintiana voalohany 2:7-9 sy 9. Jerentsika le fahendren'olombelona zany hoe manahoana io fahendren'olombelona io anatrehan'Andriamanitra. Reo azy manao hoe ny fahendren'olombelona no jerena hoe naharin'izao tontolo zao. Eo ny théorian'ny Darwin, eo ny resaka le hoe explosion le atome ihany koa zany, na le resaka hoe Big Bang ny avian'izao tontolo zao. Dia eo ihany koa le araka ny calculany zareo amin'ny resaka datation ny carbone 14 sy ny karazany hoe zao no taonjato zao. Nefa le zavatra tsy tena hoe précis ny zavatra iny, fa mbola misy doute ny zavatra iny zany, na mbola misy tsy tena hoe fahamarinana ao anatin'iny zavatra iny. Fa zao ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany rehetra zany. 7:7-20 sy ny 9 dia zao ny teneniny ato. Aza misy mamita tena ozy izy ireo zany, nareo zay mamita tena reo zany, manao nareo hoendry mihoatra no Andriamanitra. 9:20 aza misy mamita tena raha misy eo aminareo manao azy hoendry amin'izao tontolo zao, aoka ho adala izy mba hoendry. Fa ny fahendren'izao tontolo zao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe ny fahafetsen'ny endry ihany no entiny misambotra azy. Ary indray Jehova no mahalala ny hevitry ny endry fa zava-pona izany. Jehova no mahalala ny hevitry ny endry fa zava-pona izany. Aza mamita tena hoe Andriamanitra, tsika zay manao azy hoendry. Mazava ange ny teny soratra masina fa ny olona tsy mino. Mazava ny soratra masina fa ny olona tsy mino. Zao zavatra rehetra zao dia maninona? Ataon'Andriamanitra ho hitan'ny endry sy ny manam-pahalalana fa ny olona manajamba ny masony. Tsy mety mijery izy. Aza mamita tena izy fa raha misy aminareo manao azy hoendry amin'izao tontolo zao dia aoka adala izy mba hoendry. Fa ny fahendren'izao tontolo zao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe ny fahafetsen'ny endry ihany no ety misambotra azy.
ny fahendreny zao tontolo zao dia fahadalàna eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mety mijery izy fa tsy mahita mijery izy hoe io misy lanitra, misy rivotra omen'Andriamanitra, misy zavaboary omen'Andriamanitra na harinan'izao rehetra fa tsy mety mino an'izany izy. Fa inona ny zavatra karohany? Mikaroka izy amin'ny zavatra zay calculany ihany, dia ino ny avoaka, dia ino no ampianarana zao tontolo zao, dia mino an'izay daholo ny rehetrarehetra. Hoe tarana karajako tsika mianakavy, nareo zany fa tsy zahay. Dia miala tsiny. Dia jereo inona ny teneniny atao amin'ny Romanina, ry jerentsika amin'ny Romanina toko faharoa, jerentsika inona ny resahany eo amin'ny Romanina mikasika ny nahariany zao tontolo zao. Jerentsika iny 9:20 ny momba an'Andriamanitra, zao tontolo zao tsy mino an'Andriamanitra. Nefa ny zavatra rehetra aseho an'Andriamanitra mba ahafahantsika mino an'Andriamanitra, ny 9:20 sy ny 20. Inona ny zavatra teneny eto 9:20 sy ny 20? Toko voalohany zany, Romanina toko voalohany 9:20 sy ny 20. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona, izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Fahaseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona, izay misakana ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fanaovan-dratsy. Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao am-pon'ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy, fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo. Ahoana izy ny momba an'Andriamanitra? 9:20 Satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho am-pon'ireny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Itsika rehetra zany tsy ankanafatra dia zao asehon'Andriamanitra fa misy izy ao am-pontsika zany sy zavatra hitan'ny masontsika, fa ny fombany tsy hita ozy izy dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka tsy manan-kalahatra ireo. Zany hoe ny momba an'Andriamanitra zany sy ny heriny dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra nataony, hoe misy hazo maniry eo, hoe mamboly ianao ao anaty tany eo dia maniry ny zavatra ambolenao anaty tany eo, misy rivotra, mitsoka ny rivotra, misy ny ranomasina, jereo ranomasina misy io, fa misy ny rano avy any amin'ny rivière reny na avy any an-tendrombohitra dia menjera izy daholo, menjera any amin'ny ranomasina, nefa tsy mety feno ny ranomasina. Inona ny mahatonga an'izay? Fahendren'Andriamanitra zany. Ny kintana manazava amin'ny alina sy ny volana, ny masoandro manazava amin'ny andro, ny rahona izay eo ambonitsika eo, ny habakabaka, fa ny olona manamafy ny fony sy manamafy ny atony tsy mety ino amin'izany izy. Dia ozy izy aminy eo ka dia tsy manan-kalahatra ireo izy. Amin'ny teny gasy moa zany ilazana izy, fa amin'ny teny vazana ilazana izy, dia ozy izy ny teny hoe ils sont donc inexcusables ozy izy. Tsy azo ialana tsiny izy zany. Tsy azo ialana tsiny izy hoe zay nge tsy mahalala an'izany, fantatrareo zany. Fa misy io Andriamanitra io amin'ny lalan'ny zavatra ataony. Fa ny olona tsy mety mino an'izany. Fa raha vao miteny fotsiny hoe ny siantifika manao an'izao dia ino ny maha siantifika iny ny toteny, ino ny non'ny olona iny. Nefa ny olombelona nge maninona? Ny olombelona nge mety diso. Ny fahendren'olombelona tsy mitovy amin'ny fahendren'Andriamanitra. Ahoana ny elanelan'ny fahendren'olombelona sy ny fahendren'Andriamanitra? Tenin'Andriamanitra no manambara azy, fa ny fahendrenareo izy dia tahaka ny avy ny lanitra sy ny tany. Amin'ny fahendreko ny fahendrenareo. Zany hoe raha hitanao ny avy ny lanitra sy ny tany io, dia ohatr'izay ny elanelan'ny fahendren'Andriamanitra sy ny fahendren'olombelona. Dia nefa ny fihevitry ny olombelona dia manohatra an'izay araka ilay teneny teo, fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona, izay misakana
ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Zany hoe io zavatra ataon'ireo siantifika reo zany miresaka n'io théorie de l'évolution io, zavatra ataon'ny siantifika miresaka n'io resaka hoe bing bang io, de zao misakana ny fahamarinana zany fanaovan-dratsy, misakana ny fahamarinana, sakanany le fahamarinana tsy nohon'ny olona fa Andriamanitra no naharin'ny lanitra sy ny tany, sakanany zany. Ahoana no afantaranao fa misy Andriamanitra? Ao anatin'ny soratra masina. Andramoka izao fa tsara Jehova ozy izy. Andramoka izao, zao ao anatin'ny soratra masina manambara an'Andriamanitra. Dia rehefa mandinika ny soratra masina io ianao dia hainao ihany no mahalala satria Andriamanitra no miasa ao anatinao. Satria zany angefa Andriamanitra angefa mampiditra an'izany araka ilay teneniny teo hoe satria izay efa fantatrany amin'Andriamanitra dia miseho am-pony reny fa nasehon'Andriamanitra taminy. Zany hoe miseho am-pontsika zany io ka dinionao dia asehon'Andriamanitra amin'ny alalany miasa ao anatinao izy, asehony ao aminao fa anjaranao hoe anaiky an'izany ianao sa tsy anaiky ianao. Zany rediredy zany. Rediredy zany kinona moa zany ny azo atao ka dia izay zany. Fa ny tsy finoanao hoe manakana ny fahamarinan'Andriamanitra nefa izay tsy finoanao zay. Romanina 7:7. Romanina 7:7 sy ny 7. Ahoana izy izy? Izay tsy finoanao zay hoe manakana ny fahamarinan'Andriamanitra. Romanina 7:7 sy ny 7. Fa ahoana kosa ary raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finoanay va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Sanatria zany aok'Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho amarinina amin'ny teninao ianao ary hery rehefa manana ady. Fa ahoana kosa ary raha tsy mino ny sasany moa ny tsy finoanay va ahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra. Raha tsy mino ary avenao fa Andriamanitra no lanitra sy ny tany satria fasehon'Andriamanitra anao fa izy ny naharin'ny lanitra sy ny tany. Raha manokatra ny masonao anao vonona dia ho hitanao zany. Dia teo moa zany no nijanonantsika tamin'ilay izy le hoe mpaminany mampianatra lainga. Mpaminany atao hoe mpaminany aloha zany raha mamitana zavatra resantsika teo dia mpaminany dia hoe mpitondra ny hafatra Jehova ny mpaminany. Mitondra ny tenin'Andriamanitra ny mpaminany. Tao amin'ny soratra masina zany raha zay no ilazana anazy. Ka rehefa mampianatra lainga zany izy dia zao hoe miodina eo anatrehan'Andriamanitra izy, manohatra an'Andriamanitra zany izy rehefa manino. Rehefa mampianatra lainga satria mikomy amin'Andriamanitra zany izy. Manoloky ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny lainga izy. Tsy niteny tamin'ny akory Jehova nefa izy miteny amin'Andriamanitra. Eo ihany koa ny zavatra hitantsika teo dia zao hoe maro ihany koa fampianarana izay misy manerana n'izao tontolo izao. Mikasika ny hoe ny fomba nahariana n'izao tontolo izao, hoe avaizany nahariana n'izao tontolo izao. Raha ny soratra masina ny jerena dia izay mihitsy hoe Andriamanitra no naharin'ny lanitra sy ny tany izay rehetra eo aminy. Ny tenin'Andriamanitra no nahariana ny zavatra rehetra. Ary izay momba an'Andriamanitra dia efa nampahafantariny antsika zany, ataony eo am-pontsika zany, amin'ny zavatra rehetra izay misy zany. Tsy afaka mihitsy zany tsika nilazana hoe tsy fantatra izany. Fa fantatra izany. Fa ny olona no manamafy ny fony tsy jerin'izay fahamarinan'Andriamanitra zay. Kanika moa ao ny endry amin'izao tontolo izao, manoloky ny vahoaka ihany koa amin'ny lainga. Miodina amin'Andriamanitra ihany koa ireny. Mitondra fanazavana hoe izao tontolo izao dia avy amin'ny explosion ana atome, na hoe fipoakana atome zany, dia ino no nikreny vy zany amin'izao hitantsika rehetrarehetra zao, na hoe ny fiainana izay mihitantsika amin'izao rehetrarehetra zao zany. Eo ihany koa ilay anankiray ilay hoe théorie de Darwin, hoe théorie de l'évolution. Hoe ny olona dia avy amin'ny resaka ohatrany hoe fossile dia vertébré sy ny karazany dia ino ny angeza. Dia ny nanadiny ny kisaka nitsangana dia lasa olona. Dia na hatramin'izao vanim-potoan'andro iainantsika izao dia mbola mievolue foana izy hoe évolution perpétuelle hozy zareo zany hoe mbola miovaova foana zany ny fiovana iny zany. Eo ny resaka datation koa izay niresahantsika teo hoe carbone 14 na zareo samy mpandinika ary amin'ny resaka ao zany ny tena io moa zany ny eken'ny ny tontolo siantifika amin'izao fotoana izao, eken'ny tontolo siantifika fa tsy ny siantifika rehetra koa no manaiky an'izy io. Satria nahoana
satria tsy tena hoe précis mihitsy na tena hoe marina tanteraka le datation de miteny zareo narinan'izao ohatrana ny tany fotsiny de hoe ny zao tontolo zao ohatra hoe misy zavatra hitan'zareo zany ohatra ny hoe ohatra hoe manao découverte zany zareo na hoe misy zavatra hita zany voaingana de ataony ny datation de ty zavatra ty tamin'ny 300 millions d'années ohatra zany zay kanefa ny zavatra hitantsika raha ny baiboly ny jerena ny taona zay enatsika ingika mbola tsy mahatratra n'izany akory tsika miaina ao anatin'ny 9,000 taona tsika zao zany hoe hiditra amin'ny 7,000 zany ao anatin'ny 9,000 taona ny taona misy atsika amin'izao vanim-potoana zao raha ny baiboly no jerena de iza ny mahafamarinana zany zavatra zany ka zay l izy hozy ny olon-kendry mahita anahy amin'izao fotoana zao reo scientifika reo sy ny mino an'izany théorie de Darwin zany adala teniteny foana ka moa vety zay le ten'Andriamanitra nilaza teo hoe ny fahendren'izao tontolo zao de fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra fa ny fahendren'Andriamanitra indray kosa de inona fahadalana eo anatrehan'izao tontolo zao de normalna zany tsy mahagaga ange zany manamarina ny tenin'Andriamanitra ihany zany fa moa ve manafona ny tenin'Andriamanitra raha tsy mino anao zanatry zany aoka Andriamanitra no lazaina marina fa ny olona rehetra lazaina fa mpandainga Andriamanitra ry ihany ny marina ny amin'ny teniny misaotra ny tompontsika ivavaka ary Jehovah Andriamanitra raha io misaotra anao zay raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao tsy tamin'ny herina ny tanjaka fa tamin'ny fanahinao rery ihany mana masina anay raha io ny amin'ny teninao ny fahamarinana de raina sakalazaina ny anaranao raha io asandratra hiavy ny anaranao raha io ary mbola noho ny fianarana ny teninao zay amin'iny ariva iny de ho pelantananao raha iny mbola metrahana izany de raina mandrak'izay ny anaranao raha io teoka ny fanahinao raha mpitoetra ny teninao mponay sy ontsainay ny anaran'i Kristy nandratanay izany vavaka izany raha ito anatrehanao amen